lovers! Coucou dahoninareo! Aventure vaovao nitondranay anareo androany toerana anankiray eny Pasapito eny coucou be ho anareo rehetra izay mipetraka eny Pasapito andray zany ny voyage culinaire antsika androany toerana ndao andramana café anankiray izy antsoina hoe Bou Café dia andao ary tsika atsiny kely tia nisy matio any ampianarana sao dia gaga nareo hoe aiza zareo dia izay sidina zany ny anao andao andramana androany aty Pasapito sika aty amin'ny Bou Café eo ambony izy mora hita kely satria aty akaikaiky garoutière makany mora tonga dia izy eto dia ao ny Bou Café Madagascar io soratra menamena io possible tsy ho hitanareo dia andao ary tsika dia hoentinay manandra anao indray nareo tena découverte ao antsika rehetrarehetra andao ary lasy zao ohatra zao zany ny atao amin'ny Bou Café moa zany sady manao pizza zareo arak'izay hitanareo zao manao plat du jour izy dia manana pizza koa dia ny pizza zareo misy karazany be da be dia mety ho any an-dakozia kely mihitsy tsika rehefa rahavelan'ny zareo ny fampajiny ie dia andao ary tantaranay anareo amin'izay ny atao amin'ny Bou Café ina moa zany fampajina tena mampiavaka ny Bou Café zany dia toerana anankiray somary spécial izy ity satria izy toerana tena kristianina natokana ho an'ny kristianina dia boka avy amin'ny prière dia resaka lecture-na prière chrétienne dia lecture-na boky chrétienne koa dia sady dia café lieu de prière sady café le izy satria azonao ataonao misakafo tsara atao amin'ny Bou Café zay zany spécificité dia variana tokoa zay tamin'ny vao tonga tato satria découverte be ho anay le izy fa ny Bou Café dia tsy eto Madagasikara ihany misy azy fa hitanareo carte du monde aorinanay io carte du monde io zany ny mampiseho ny Bou Café rehetrarehetra eran-tany ohatra hoe aka exemple anankiray eo Brésil any Brésil zany zao dia misy Bou Café lieu de prière izy eto Madagasikara zany eto Pasapito misy ny Bou Café atsika dia any andafy ohatrany hoe misy any Royaume-Uni misy ihany koa any Suisse dia misy any Portugal sy any Espagne any États-Unis moa zany manana Bou Café koa zareo dia na any Colombie ary misy Bou Café sy Argentine dia zany zany hoe tena maneran-tany manenika maneran-tany ny voninahitran'Andriamanitra satria ny Bou Café dia io zao mentsika hoe Brésil sy Madagasikara Portugal teny Portugal ny andohany
dia ireo zany a mihaona foana reo bookafé reo en contact en permanence. Raha fitiana zany zavatra niterenidina teo a atao amin'ny bookafé arak'ilay fanazavana hoe ny boka avy amin'ny prière dia ery ampitery zao a misy karazana boky zay a dia eo amin'io point io zany a afaka mamaky boky nareo satria moa zany ilay olona namorona ny bookafé a arak'ilay tenenidina teo hoe raha tany misy anazy a dia manoratra boky izy zany a dia afaka mamaky an'ilay boky eo nareo a dia ankoatran'izay a misy koa lieu de prière zany hoe be da be a tsika kristianina izay mitady toerana hoe aiza ny mivavaka ankoatrany any am-piangonana zany a au lieu de hoe mandeha any amin'ny toerana hafa izay izao tontolo izao a dia atao amin'ny bookafé a azonao aleha soma tsara afaka koa ianao a manatitra vavaka manatitra ina moa zany karazana prière kely ao anaty taratasy a dia apetraka ato a dia misy mitondra bavaka ilay izy avy eo a ohatrany hoe vondrom-bavaka zany ilay izy a dia nefa nenao afaka misakafo. Afaka misakafo. Zay zany anisan'ny propriété kely ihany misy salle de prière ato a dia afaka ohatrany hoe sady misakafo ianao a mivavaka mitondra-bavaka ny fiainanao. Dia atao amin'ny bookafé zany a misy an'ity toerana anankiray ity a salle de prière ho anao zany a ao ianao no afaka tondra-bavaka kely ny fiainana dia mametraka amin'Andriamanitra ohatrany hoe tontolo andro. Dia arak'izany a atao amin'ny bookafé koa misy zavatra nanamarika kely anazy satria amin'ny toerana kristianina azy a dia misy zavatra toloko hitanareo re amin'ilay télé ery ataon'izareo zany a misy fiainam-bavaka be dia maheno ianao misy mandefa hira evangelika foana zareo a eo amin'ilay fahitalavitra io. Fizaka ihany a ato a misy hitanareo zao a atoroko anareo kely ao ambadiky ny compteur aty moa zany compteur niana dia mivarotra viennoiserie koa zareo amin'ny café azy moa zany dia misy an'ity tableau ity zany zao ohatra ny karazana pizza moa zany a vao tamin'ny faran'ny taona no organitra tao anaty carte-nareo dia misy suggestion kely angamba spécialité ana chef dia tony koa anisany nanamarika anazy vao niditra tato a tony a misy tableau plat du jour dia manao proposition plat du jour anankiefatra zany izy ao anatin'izany. Dia plat du jour hoe koa fampahadiana miova isan'andro. Miova isan'andro ny plat du jour ataon'ny zareo. Zay misy suggestion foana zany isan'andro hoe. Dia adino pampadiana ankoatran'izay misy affiche koa ato a aleo antsika rehetra kristiana tout ce qui est concert évangélique na cellule de prière aty zao misy hoe eko en concert a dia mipotrato ty zao a resaka camp de prière a dia efa ato moa zany ny tarifa aiza le izy ohatran'izany a dia mitratra an'izao zany hoe vao miditra zany ianao dia mba maharaka ny vaovao rehetrarehetra mahakasika ny kristianina. Izy moa zany amin'ny hoe lieu fanaovana kafe fihinanana sakafo a dia misy karazana menu ao anatiny dia zareo koa manao karazana sakafo isan-karazany a mbola ho alaintsika eo ny menu a fa atoroko anareo aloha hoe ohatrany ahoana le cadre ato a misy chaise haute arak'izay hitantsika izao a dia misy ny chaise ohatran'izao atao ambany a dia misy ohatran'ny style canapé a ohatrany io arinany dina io dia ohatr'izay dia arak'izay koa misy plante dia anisan'ny tena nanamarika koa ty partie anankiray ty izao moa zany tena farak'izay ty mamboly an'itony a dia eto a karazana plante rehetrarehetra plante ohatra hoe romarin, thym, persil, origan, citron zany hoe ny plante rehetrarehetra izay azo amin'ny sakafo zany hoe hitanao ato. Dia hita zao ilay point na livre teo an'ilay fondateur mihitsy zany no nanoratra anazy dia izao izy zao ilay fondateur ny bookafé Maneran-tany dia ato Pasapity zany no misy ny bookafé voalohany eto Madagasikara mety mbola hisy bookafé hafa hisokatra amin'ny faritra eny fa zay aloha zany ny ato Antananarivo.
Tantarako anareo zao ny carte ato amin'ny Bocafé. Ohatran'izao zany ny carte menu ato voalohany aloha manao entrée zareo ireo avy ny karazana entrée an'zareo salade mixte aux fines herbes, manao koa izy salade de miso manao salade Bocafé dia ato zao aminareo mitany divers zany hoe lasopy tsaoka, tagliatelle carbonara dia tagliatelle fruits de mer. Ato indray tsika mahita ny crêpe crêpe volonté ony crêpe volonté fa tsy volonté azafady dia misy koa burger, misy simple dia misy spécial. Arak'izao page voalohany zao variation de prix 4000 ariary ka hatramin'ny 13000 ariary eo en moyenne 10000 ariary ny prix ato. Dia toizantsika ny menu atontsika zao manana ny plat indray dia ny plat zao misy karazana steak chinois manao zareo rougail ana saucisse, misy curry de crevette, manao wok izy manao poulet de poisson. Dessert ao anatin'ny dessert koa mivoatra be ny dessert ato ohatrany cuisine du monde mihitsy zany dia misy tiramisu, moelleux au chocolat, misy nougat glacé dia misy bol de fruits de saison. Dia ny prix-any hitako hoe ça va hatreto. Dia reo avy ny pizza moa zany sura fa io zao ny tena anisan'ny tiany tanora ho antsika rehetra tanora kristiana rehetrarehetra dia reo avy ny karazana pizza sady mora le izy pizza an'zareo 14000 ariary 20000 ariary ny lafo indrindra. Dia misy margarita, misy calzone, misy charcutière, misy Bocafé dia misy 4 fromage sy océane. Fananantsika amin'ny boisson ny carte dia ato zao tsika manana boisson froide dia misy koa ny boisson chaude zany hoe misy jus naturel ato misy détox ato misy cocktail de jus mocktail moa zany mazava ho azy satria sans alcool manao jus star PM sy GM koa zareo dia au vive PM sy GM. Farany ny boisson chaude misy lait misy thé misy thé vert misy thé gingembre citron, misy thé indien, misy chocolat chaud cappuccino misy café allongé sy café au lait. Dia zay ny carte menu ato amin'ny Bocafé. Ino chef tonga ty an-dakozia zay zao tena tamin'ny cheftsika ty zany ohatrany mahita pizza forme cœur dia ahoana ny tena tantaran'izy ty? Ty pizza ty zany natokana ho an'ny mpifankatia. D'accord, ohatranay zany. Dia zaraina roa zany natao zaraina roa misy ny ilany natao Bocafé dia ny ankiray natao 4 fromage. Bocafé dia 4 fromage. Mampiavaka aminazy io zany ny ao anatin'le Bocafé zany teno ingrédient be dia be ao ny champignon de Paris, ny blanc de poulet, ny mozzarella sy ny colis de tomate. Dia ny ao amin'ny 4 fromage indray misy ny chèvre, fromage chèvre, dia fromage bleu, dia misy gouda na emmental. Zay zany tonga dia 4 fromage misy. Mahafinaritra be dia ty zany offre ho an'ny mpifankatia. Offre ho an'ny mpifankatia. Amin'ny andavanandro izy tsy amin'ny andavanandro izy classique. Mahafinaritra zany plat ataon'ny chef zany. Inona zany anaran'ity plat ty zao? Ty anankiray ty natao hoe salade Bocafé. Ty mampiavaka anay salade Bocafé izay vita amin'ny piqué légumes mona anatina vinaigrette. D'accord, dia ty zao iny anankiray ty ny salade de fruits. Salade de fruits. Bol de fruits. Tena ara-pahasalamana tsara mihitsy izy zany. Dia saika an-tany chef inona zany ny tena spécialité anareo amin'ny resaka sakafo eto amin'ny Bocafé dia inona ny tena mandeha? Tena mandeha aminay aloha ny amin'ny Bocafé anazy dia manana ny anarana Bocafé zay. Pizza misy an'itao hoe Bocafé dia sakafo ihany koa misy Bocafé. Ohatrany hoe karazana plat signature zany. Dia reny no tena mandeha? Tena mandeha aminay ao cuisse de poulet rôti. D'accord. Dia ny travers du porc dia carbonara sy ny
Ok. Tagliatelle, fruits de mer. Ok, merci beaucoup, chef. Ny tao an-dakozia aseho kely ianao ohatrinao na fandrahoa zareo an'ilay pizza fa mety m'intéressé anareo dia tsetra tsiaritra kely ho anareo zany zay kristianina izy moa zany tsy manavaka hoe aiza nareo mivavaka hoe chef jigem sa FLM sa katolika sa anglikana sa inona fa rehefa kristiana fotsiny zany nareo mino an Jesosy Kristy dia efa azokajiana hoe kristianina dia feno olona ato misy olona tonga hoe anatitra antom-bavaka fotsiny atongavany aty misy hoe hivavaka ao amin'ilay toerana kely eo fotsiny d'ailleurs misy boisson ato tsy voatery hoe tsy maintsy pizza ro anareo fa zany hoe raha elaela nareo ohatriny hoe tafaraka samy kristiana am-piangonana dia ato zany tena bon plan mety satria afaka hoe ato no miaraka amin'ny sakafo izay mihitsy moa zany ny dikan'ilay hoe bokafe toeram-bavaka izay afaka hisakafoanana. Ankoatran'izay ny parking koa tena hitako hoe ngeza malalaka tsara zany ny parking eto amin'ny bokafe mazaka eo amin'ny tomobilana kelina eo satria efa misy atratsy ambadika atsy dia ohatran'izao zany ilay toerana. Kely ty pizza izay ho andramantsika ty satria pizza natokana ho an'ny mpifankatia zany dia manao miezaka manao offre spéciale foana zareo dia ty zao no andramoy zareo andrama fa tsy ilay pizza mahazatra ireny. Dia ny anaovany azy ohatra hafanana kely ve ilay izy? Iny e? Mando fotsiny. Amainina kely zany. Amainina kely zany fa somary mando ilay fibatana azy marihana fa pizza au feu de bois moa zany no ataontsika. Io zao le feu de bois ny commande Nestina dia izay moa zany sady manaratra kely manao Saint-Valentin kely fa tsy miaraka amin'izy fa zareo any am-pianarana. Zay arak'izay teneny tsara zay dia commande plat maromaro zay anisan'izany nalainay zany tena spécialité an'zareo dia ho tantarainay anareo ihany. Naka plat zay naka entrée dia naka dessert misy dessert anankiroa koa eo dia naka pizza. Dia zay ny andramantsika dia miatry commande zany tsika zao. Ao andramany. Andramany ato amin'ny bokafe indray misy atsika androany dia tsy moa zany arak'ilay nazavy Nestina teo hafa kely ny découverte atsika voyage culinaire atsika satria ho antsika rehetra izay kristianina zany dia asaina ho tonga aty fa mana-talenta ny kristianina mana-talenta zany dia tena tianay andramana ilay izy fa en tout cas aloha mampilendalenda betsaka na hitanareo ny dressage namboaran'ny chef anazy dia ireo avy ny ho andramanay fa ny anahy manokana aloha zany no tantaraiko anareo hoe inona avy ny andramako ty no antsoina hoe cuisse de poulet grillé miaraka amin'ny pomme frite zay ty cuisse de poulet grillé avec pomme frite
dia manarak'izay tsy indray natsoina hoe pizza love. Ty moa zany atao anatin'ny iray volany mpifankatia zao dia ty no proposé ny Bocafé anay izay offre spécial an'zareo dia inona no mahasamihafa an'ity pizza Bocafé ty amin'ny pizza hafa. Izy mizara roa pizza Bocafé ty dia ty pizza 4 fromage dia mizara roa zany izy amin'ny pizza love anazy dia efa voatranché reny ihany dia angalako iray ty dia angalako iray ty anao nandao andramana anareo dia marina fa ny prix ty 20 000 ariary dia andramantsika izy fanaona be dia iza no tianareo andramana voalohany le Bocafé fa le 4 fromage. Ataontsika le 4 fromage angambany anombohana anazy dia ty ny portion anankiray ho anareo tsy haiko na hitanareo ny épaisseur an'le fromage ao anatin'le izy fa tena avo be io dia andramantsika amin'izay zany ty pizza love ty bouchée iray ho anareo any an-trano any. En tout cas, fine be mihitsy amin'ny patin'zareo, paty fine. Misy karazana fromage be ao anatiny tsy masira be ilay izy dina zao ty be an'ity satria izy tena miondana fromage be tena hainao daholo ny karazana fromage rehetrarehetra. Dia le paty malefaka be limite tsy mila mitsako kokoa ianao fa fondant au bouche. Dia andramako ty sisiny ity hoe ohatrany ahoana satria moa zany izy cuit au feu de bois d'ailleurs hitanay en live teo mihitsy nanaovany anazy tena tsara be tena tsara be tena tsara be tena tsara loatra reto en fait izy tout be crémeux be dia be fromage be dia ty indray zao ny andramantsika ny ilan'le fo ty ilan'le fo ty à base na Bocafé moa zany ty ohatrao zany style na pizza Bocafé fa ty pizza love inona avy ny ao ambony tantaraiko anareo misy saucisse fumée misy olive noire misy maïs misy champignon de Paris dia misy fromage dia fony moa zany sauce tomate dia brillant be le sisiny tsy haiko na hitanareo dia andramantsika ty bouchée ho anareo izay nona be any an-trano any manasa reto andramantsika indray zany ty pizza love. Misy chair de poulet miaraka aminazy tsara be l'assaisonnement parfait dia ty somary mikarepoka dia ato malefaka be cuisson ty jerenareo le patinao ambany zao mahatsara le pizza au feu de bois hitanareo manjakely leo ambany dia ty tena légèrement mibotsina zany tsara le izy tena tsara asiko bouchée ngeza be anankiray ho anareo en tout cas conseilleko be mihitsy ty pizza ty moa zany pizza love fa misy pizza hafa be da be ato ny margarita an'zareo zao anaty carton 14 000 ariary tena hitako hoe zany mora indrindra aloha raha mbola hita Antananarivo dia izay dia manasa anareo raso aloha reny ataoko boribory tsara ty miaraka amin'ity saucisse ty dia pitseriko kely le olive mba ho tafiditra ao am-bavako io bouchée ho anareo. Le pizza Bocafé tena malefaka be gourmand be généreux be zareo anaty ingrédient tsy haiko na mahafaty antoko anareo zareo zany na ty fa tena mora reto tena mora nefa tsara be tena raha samyzay pizza nandramako tena anisany tsara ty dia conseilleko be anareo dia les champignons mahafinaritra be dia les saucisses fumées en farany miapporter ohatrany goût fumé ohatrany hoe kely fotsiny subtile kely fotsiny satria izy tsy nataon'zareo be loatra dia mahafinaritra anahy koa le concept an'zareo hoe somary grossier nitetika an'izy amin'izay misy marche misy hohanina tsara zany le ohatrany hoe ny olive matsaka saucisse ato dia matsaka saucisse les champignons so hoe tetehana kely be da be dia asiko bouchée iray farany ty ho anareo fa tena tsara loatra dia asiko anareo ihany tony couvert tony
ohatran'izao ny couvertsareo doré. Dia anandrana amin'izay tsika le cuisse de poulet grillé miaraka amin'ny pomme frite. Décortiquer kely aloha le plat. Ohatran'izao zany le cuisse de poulet grillé miaraka amin'ny pomme frite, ny décoration misy persil sy coriandre. Ao le frite aloha zany vao jerena dia croustillant hitanareo regny. Zany hoe frite natao de cuisson izy dia mivoaka ohatran'izao. Dia ankoatran'izay misy carotte fa légèrement fondue dia feno be rose eny ambony eny. Le dia misy tomate kety, misy tomate ohatran'ny confit dia farany le cuisse de poulet dia miaraka amin'ny cuisse de poulet moa zany ny dorure miaraka aminazy brillant tsara zany ny sauce ohatran'ny caramélisé. Zay hitanareo tsara zay ny description le cuisse de poulet grillé. Dia andramatsika amin'izay dia nanaovako azy andramako aloha le frite. Andramako ity zany solona vary fa afaka hoe vary koa hoanina miaraka aminazy. Andramantsika le frite matsiro kely le frite, mikarepoka be ndrasany angalako mihitsy nareo manjary tsy mahita nareo dia mitsiriritra fotsiny ohatran'izao izy zany karepoka dia nefa rehefa tapahana izy dia fondant anatiny dia matsiro le izy, zany hoe mbola misy le amidon anatiny miapporter goût vrai ou bien ou fotsy natsira be. Inona le plat amin'izay tsika zao fotoana farak'izay tiako indrindra na dégustation. Amboatsika azy andramatsika aloha le carotte. Zay le niteneniko anareo hoe tena fondant ny carotte ohatran'izao ny cuisson mora tapahana kely, limite tsy nanapaka akory fa nisafosafony kely fotsiny le izy teo ty ny carotte nareo tena tsara loatra. Hoanareo izay manana problème mana solonify sahirana amin'ny pizza-gona mety be aminareo ty. En fait ny goûtny légèrement sucré maheno goût-na miel caramélisé zany le izy nefa ny fondu zay. Dia ty indray zao ny andramatsika ty tomate ty dia avy eo miditra amin'ny poulet amin'izay tsika asiko frite kely miaraka aminazy zao ao mahafinaritra be masaka an'le be rose kely ny tenatena eny ny justesse de cuisson aloha justesse d'assaisonnement tena tsara, tsy be sira izy tsy mamy be loatra atony tsara. Dia hinana boucher amin'ity amin'izay tsika zany zao amin'le cuisse de poulet grillé. Zao iny ny anjaranareo ohatran'izao le izy nitapahako teo dia reny le niteneniko anareo hoe doré caramélisé mahafinaritra be. Hitanareo le hodiny zany miaraka amin'le tomate sy le be rose mahafinaritra be sady nilatsaka tamina be rose kely atao dia ty zany boucheko ho anareo cuisse de poulet grillé miaraka amin'ny pomme frite. Parfait. Tsy mahita moa ankoatran'izay doux be le izy ohatrany hoe zany ohatrany hoe raha olombelona oharina amin'ny hoe karazana olona hoe misy anitra misy tanora dia zazakely zay ny définition l'izy tena malefaka be doux be. Dia andrasantsika boucher farany ho anareo za moa zany tena je me régale. Zany boucher ho anareo dia asiko carotte kely sy pomme frite. Ao safiditra carotte dia pomme frite.
Zao, igny hitanareo les chairs de poulet tena limite cuit tsy le masaka be loatra zany. Zao miaraka amin'ny bérose tena tsara be reto tena tsara, tena conseilleko be mihitsy ty plat ty atao amin'ny boucafé tena mahay le chef. De andraso aloha ampiasaitsika daholo reto décoration eto amin'ny assiette reto satria normalement tokony hoe zavatra comestible daholo moa zany eo ambony de hoe miapporte goût anazy ve le izy valiko aminareo afaka fotoana fohy reto nasiko persil sy coriandre le izy. De andramantsika amin'izay zany ty rehetrarehetra ty ndao andramana e. Misy équilibre de goût be to de niova ny tsiron'le izy vao nisy reto kotomila sy persil satria ohatrany hoe misy goût ana citron citronnelle zany amin'ny farany de miapporte fraîcheur be ho an'le plat le izy fa tsy gras. Donc matoa izy atao chauffe-eau de andramana le izy de hoanina miaraka fa tena tsara. De zay nena de any papadina indray zany zao ny manandrana. Rehefa avy nampilendalenda zany Sarato tamin'le pizza sy le plat de anjarako indray miteguste. Anisan'ny plat niraisinay zany ty le entrée entrée boucafé izy io hitanareo tonga de garni be le izy zany sady découpe an'le izy ngezangeza daholo de mampitehinana be le izy satria misy fofona miakatra be anatin'le plat. De ny plat nalaina teo moa zany poulet grillé izy teo de misy karazany ty koa tamin'ny fandalovanay tato manana plat du jour zareo misy poulet au champignon misy côtelette sauce misy hen'omby sy tsaramaso rony misy soupe tongotr'omby de misy à la carte ihany koa ohatrany hoe misy hoe trondro ohatra zany. De rehefa afaka manatsafidy tsara mihitsy zany ianao atao amin'ny boucafé. De zay no ela zay no lava zay fohy izy ny fitenena fa anandrana an'ity amin'izay ty le salade boucafé spécialité boucafé izy ty. Ao anatin'le izy zany misy ny olive, misy an'ireny olive noir reny tomboko an'ireny de misy an'itony oignon tony le oignon moa teneniko anareo fa raha fijery koa azy ohatrany efa masaka eo andramana kely. Rehefa ohatrany hoe natao style pickles le oignon de efa nalona atao anaty vinaigre zany fa tsy may aveo. De misy an'itony asehoko anareo misy carotte ohatrany ngezangeza mitetika de misy concombre hita hoe mampiasa an'ireny fitaovan-dakozia le manao décoratif ana légumes reny de misy tomate misy katsaka de misy courgette de misy blanc de poulet tiny blanc de poulet de misy bérose sy misy assaisonnement na herbe ao anatiny ohatrany persil angambany de tony misy ohatrany hoe tsatsu ve sa tsatsu fumé sa ohatrohatr'izany de ho andramantsika daholo reny lardon izy sa ty misy lardon de misy concombre de ho andramantsika zany zany karazana bacon na lardon fumé bacon de ho andramako anareo le nanan'ity zany salade boucafé de misy tomate ny adiniko teo de anao boucher anankiray ho anareo alaiko amin'ny sotro ny salade tsy hoanina amin'ny sotro fa exceptionnellement androany ho raisiko amin'ny sotro ny salady mba tiako isany izy rehetrarehetra ndray mihinana ao anaty vava. En tout cas ty salade ty gourmand be de hitanareo le saosiny ohatrany hoe saosy fotsifotsy zany vinaigrette spécifique zany tsy haiko na yaourt na mayonnaise vinaigrette au mayonnaise zany izy ty de ohatr'izao ny boucheko anankiray somary ngedangeda ihany miaraka amin'itony sotro filamena itony de ho andramako anareo azavaiko aminareo amin'ny ankapobeny zavatra henoko tonga de explosion de saveur en bouche
le ohatran'ny karazana ty toy zany légume efa masaka nandrona atao anaty vinaigrette dobe ohatrany hoe pickles style-na pickles mihitsy zany hoe lona atao anaty vinaigre le izy dia nadosesevana le vinaigre dia masaka kely le légume dia rehefa mitambatra le izy manome tosina ohatrany gosomary moutarde zay le tsirony dia tsara be mihitsy tsy assaisonnement correct tsy be sira nefa atony tsara dia tena sady mitondra fraîcheur le salady no mitondra fraîcheur no mahafinaritra ny mihinana azy satria misy tsakoana tsara dia misy harmonie be ao anatin'le plat dia le ao ambany io saosy somary mayonnaise dia rehefa minjero amin'le be rose ianao anatin'le plat dia misy explosion de saveur mahafinaritra be dia ohatr'izao zany ny boucheko anankiray tolotra ao anareo any an-trano nana tena azo voniny aka le izy efa nitsoahany zareo le voniny tao anatiny misy surprise mahafinaritra be amin'ny harmonie le plat ty courgette en pickles ty tondra ohatrany hoe touche somary ohatrany misy haricot moutarde kely zay tsara be conseilleko ty tsy marikivy be le izy nefa tsisy hoe tosina mamy fa tena atony zany na assaisonnement zay nena zany entrée dia tizako ny dégustation koa amin'ny lafiny araky dessert fanamariana kely fotsiny le viande ao anatin'le izy atony malemy tsara daholo ty zany ty lardon fumé dia ty nefa tsy salé le lardon fumé fa atony tsao dia ty poulet chef de poulet ty tsara mahazo mofo kely amin'le mikarepoka tsara tonga dia utizako ny dégustation ko ao amin'ny lafiny ara dessert dia tia bol de fruits ohatrany hoe bol zany le izy dia ohatrany hoe lasa soupe zany vision dia zay mihitsy ny apotran'le plat andramatsika aseko anareo ny ao anatiny aloha ny ao anatiny zany misy papay tonga dia hitako misy anana misy voatango dia misy paiso fruit de saison daholo zany hitatsika zany dia andramatsika le sauce dia misy citron tonga zany sady décoration no afaka potsipotserinao anatinao zao fa tsy mety le izy teo dia andramatsika ny rony tia le bouillon de fruits le roniny ohatrany hoe mamy tsara aloha mamy tsy marikivy ohatrany maheno fruit de la passion grenadelle dia misy rappel an-tsirony reto fruit reto indrindrandrindra fa ty voatango ty zao ohatra mibahana tsara mihitsy no anatin'le fonany reto dia ohatrany hoe tsy haiko nafantatrareo hoe faninana indrindra le cocktail de fruits énergétique reny le tonga dia multifruit le izy eny ambatonakanga eny misy mivarotra azy dia ohatr'izany tsiron'le rony dia ho andramatsika ilay la soupe de fruits zany soupe de fruits mahafinaritra kopatanana ho anareo zay ty fruit fa tena satisfait nareo tsy fa nisy matio moa zany tena raha mahazo an'ity dia tsy nihinana dia ty mamy be daholo le fruit ao anatiny tena tsara be tsy mila tena mamy tsara tsisy tosina marikivy mihitsy dia spécial anty dessert ty mamy naturel daholo dia tsy misy ina misy aka teneniko teo tsy misy sucre ajouté dia tsy misy tosina marikivy mihitsy atao dia matsiro le izy tsara be mamy tsara dia tsara be le mélange ty koa
tsy misy zavatra boratif fa tonga dia fruit allégé daholo donc matsiro be mandramany sara ty rehefa veo aby sira fa ho tia tsara be dia faranatsika kay tena ohatrany sady misy tosy marikivokena farany matsiro tsy marikivy masosotra fa marikivy le manaitra kevitra ty dia faranako ny dégustation koa dia tia ny nougat glacé atao amin'ny bocafé nougat glacé atao amin'ny bocafé ohatrany hoe mirimina kely le dessert dia jerentsika ny ao anatiny misy coco be reny coco ohatrany hoe misy coco eny amboniny dia misy an'ity sauce ty sauce jerentsika ny aporiny le sauce jus de fruit de la passion an'ilay zao fa misy an'le tosy misy an'itony tosy hitanareo ny menamena voanjo nougatine reny zany hoe voanjo le somary misy effet ohatrany hoe effet praliné kely amin'le dessert tena tiany sarata izy zao omeko anazy ty rehefa fa anandrona fotsiny dia ohatr'izao ilay izy zany raha matsika indray aloha ty malefaka be andraso aloha aiziko fondant be sady glacé zany ohatr'izao ny boucheko anankiray crémeux be praliné misy tosy ohatrany hoe bomovandy mijery ohatrany amin'ny caramel kely zay mikareporepoka aminay be hitanareo dia misy ohatrany mousse légère be dia mandamatsika ny mousse légère asika miaraka amin'ny saosy en fait les fruits de la passion mitondra légèreté amin'ny dessert mitondra peps dia rondeur an'le nougat glacé ohatrany le nougat ao anatin'le nougat fitsika amin'ny épicerie fa allégé be plutôt aérienne zany dia tena version mousse fa tena mito tsara na le goany teo an'le foantsika amin'ny chocolaterie Robert reny mihitsy ny ao anatiny tena ohatrany hoe mihinana an'le praliné be tena mahafinaritra mihinana azy ty dessert ty tena tsara sady tsy glacé be le izy fa ty teo mousse dia asika boucher ray farana ty un bon repas se termine toujours par un bon dessert recommandé que ty dessert ty fa tena tsara tsara tsy mitsako ianao amin'le crème manajera amin'le voanjo anao dia mitsako dia maheno caramel kely tsara merci beaucoup tsara be ny dessert tato amin'ny bocafé misedra olana ity nosy malalana ity mangataka aminao zahay Kristy fa haoreny olana esory irefatorana zay mbola manefitranay iray amina andao anye ity Madagasikara ity Jesosy miangavy anao re zahay onjereriray Des dégustation en air atao amin'ny bocafé atao amin'ny salle de prière zao tsika tourné anarany zany paysan be mihitsy atao rehefa ohatra ka mila toerana calme tsara rehefa mivavaka izy koa tsy voatery hoe tsy maintsy aty fa tsara ihany zany sy andeha resto ihany dia misakafo ihany dia tsara lasa mikristiantsika dia aty mandeha satria afa mihitsy zany concept amin'izao misy vitesse de cuisine afaka hoe manisy mille de prière nareo pizza be zany zavatra atao dia zay tena nafinaritra ny découverte dia ina koa grande surprise tsara be ny sakafo tena tsara ny sakafo tato nanandamana ireny dia
araky fotoana mazava dia raritsika manome Notes. Rariva zany a. Rariva. Tantaranay anareo a ny Noty cadre atao amin'ny Bokafé. Bokafé a eny Pasapito eny misy anazy. Pasapito eny akaikin'ny gare routière makany Moramanga. Dia io toerana io zany a farak toerana misy efitra afaka anaovana prière. Fitokanana. Hoe mitokana kely zany ianao ao anatin'ilay izy. Tsy voatery hoe any amin'ny confessionnal foana zany any am-piangonana no mivavaka fa any amin'ny resto any amin'ny Bokafé koa ianao dia afaka porter en prière mivavaka amin'ny zavatra mba tianao iresahana amin'ny Andriamanitra na amin'ny Jesosy zany. Dia ankoatran'izay koa nisy nanamarika anahy voalohany aloha amin'ny parking-n'zareo malalaka be. Malalaka be. Ngeza be tsy possible hoe tsy ho hitanareo koa izy raha mbola eny Pasapito sy manodidina eny nareo mipetraka. Faharoa manarak'izay a rehefa tonga ao anatiny ao a dia ohatran'ny misy boaty kely zay a dia ao anatin'iny boaty iny afaka asiana vavaka. Zany hoe rehefa ohatra ka te hangataka vavaka sy ohatr'izany ianao a dia alatsaka ao manoratra fotsiny ao a dia alatsaka ao a dia misy mivavaka ho anao a quelque part ao Amandalo ao ilay olona dia mivavaka ho anao. Dia tsy vitan'izay a fa ilay izy zany toeram-pisakafoana afaka misakafo ianao a fa toerana koa afaka makianao a boky miresaka amin'ny fiainana maha-kristianina. Dia ohatra misy biblioteka kely a dia misy boky afaka proposenao. Misy za moa zany namaky tao boky tamin'ny teny anglisy dia hitanareo amin'ny sary iny a dia mahafinaritra ilay izy fa misy aim-panahy surtout mahakasika ny resaka jeune. Dia ankoatran'izay ao Bokafé koa indraindray manao after work zareo izay ahitana ao an'ireo mpihira rehetra évangélika anisan'izany Fira sy Lofiniaina, indraindray Joseph Dafa, indraindray Christian kely be da be zany ny mpihira évangélika dia ho antsika rehetra izay mankafy an'izay hira évangélika izay dia misy an'izay koa ao dia conseiller be zany raha andeha toerana ihany ka kristiana ianao dia hafa ihany hoe amin'ny toerana kristiana zany hoe tsy kristiana ny toerana hafa fa ilay zany tena izay mihitsy amin'ny particularité any hoe misy coin misy chambre moa zany. D'ailleurs zay sy dinana nanana idée hoe fa manina maro moa zany tsika ao an-trano tsy manana hoe toerana kely natokana hivavahana. Dia izay dia arak'izany ny noty cadre izay omenay eo amin'ny Bokafé dia 9/10 bravo be tena anisan'ny toerana aona zany tena hafa mihitsy tena conseiller ray aman-dreny sy ohatrany hoe ray aman-dreninay zao dia conseiller be nareo zokinjokiny nareo izay amin'ireny sampany ireny dia ilay izy koa tsy misafidy finoana tsy hoe akory katolika nareo na protestant FLM na FJKM na inona ny finoanareo tsy manovana azy fa rehefa kristiana nareo minao Jesosy Kristy dia efa point zabe tonga avy amin'ny Bokafé. hiditra amin'ny noty service indray tsika raha mahakasika ny service zany atao amin'ny Bokafé zareo tsy dia tena hoe infrastructure ngeza be fa olona tamin'ny fandalovana teo moa zany olona vitsivitsy ihany zareo nefa tena mahavoafehy an'ilay service kely fa anatin'ilay izy tao anatin'izany zany voatonga izay dia nisy akeo dia efa vao mipetraka ianao dia misy mandray an-tanana ianao hoe inona natao anareo sympathique be daholo ny hatramin'ny gérante ka jusqu'à hatrany amin'ny ny ao an-dakozia ny serveuse ny équipe ray manontolo zany zay ie dia ny anandray ny tena nanamarika anahy ilay ohatran'ilay tenidiny teo navelana ka ny an-dakozia mihitsy zay dia na diadinay tao ao moa zareo nanontanitanilay tao dia ankoatran'izay anisan'ny service tena tsara zany ilay hoe misy coin afaka hamakianao boky dia zareo misokatra alatsinainy ka hatramin'ny sabotsy amin'ny 5 mois valo ka hatramin'ny 7 sasany arivo eo fa mety mbola iovy zay mety mbola hoe hitatra kely ny lera satria be da be moa tsika ny hoe taraiky be vao mirava dia nefa mety hoe te handalo kely ao dia izay zany anisany hoe service mahafinaritra
ankoatran'izay koa ao anatin'ny service lefa niteneniko teo le hoe afaka mitondram-bavaka nareo tena nagaga nefa tamin'izay tao dia nisy ramatoa avy lavitra be izy dia tonga hivavaka fotsiny nakanesany eo amin'ilay toerana dia tena hoe mahafinaritra tena hoe feno fifaliana zany apaisant be ilay toerana dia arak'izany isaorana manokana aloha serviranay tao i Madame Yoly Madame Yoly hitanareo io izy io mavitribitrika be serviranay dia ankoatran'izay koa isaorana erapo-eratsaina moa zany amin'ny fatokisana i Madame Mamy Madame Mamy tompon'andraikitra gérante izy mivady moa zany fondateur an'ilay toerana an'ilay toerana dia isaorana ihany koa ny chef izay tao an-dakozia izay niara-nasa taminay nandritra ny fandalovana i chef Nary izy zany eo izy le manazanena le manao le entrée izy ny tena chef makarakara ny plat dia chef Vonitsoa zay manao any pizza dia tsy adino moa zany ny ekipa rehetra ankoatran'ny zareo fareo moa zany ny azo sary eo dia arak'izany ninao service ho an'ny Bokafe dia omenay 9/10 bravo be tena makasitraka toizo hatrany farany anisan'ny partie tianareo indrindra atao anatin'ny vidéo ndao-andramana ny resaka sakafo dia andao ary tsika resaka sakafo indray nanahoana ny sakafo tao amin'ny Bokafe amin'ny ankapobeny zany ahoana ny fahitana mamasara an'ilay sakafo ny sakafo ao aloha tena tiako za zany tena nisy double surprise voalohany tamin'ilay vao tonga tao amin'ilay toerana satria tsy napoziko mihitsy hoe ohatran'izay le toerana vao niditra tao aloha dia le nisy an'izay partie hoe misy salle de prière hafa mihitsy zany hoe misy Bokafe rahatany dia resaka kafe sy ohatran'izany le izy dia iny aloha zany tena nanamarika anahy faharoa manarak'izay deuxième surprise tena tsara be reto sakafo ao tena mahay zareo mahay le chef jeune be koa moa zany le chef dia hita be izy hoe tia manao recherche tia manao mélange an'akoho tia manao mélange ana saveur dia justesse na assaisonnement aloha tena bravo be bravo dia fanampiako an'izay efa feno tanteraka izay teneny tsara zay fa ny justesse de cuisson koa tena mitombina satria raha nandramanay tao dia ny anazy zao ny anandrana salade Bokafe dia io zany salade Bokafe io somary ohatrany hoe choix-ny ny anazy piqueuse de légumes zany le légumes efa masana tamin'ny vinaigrette dia tamin'ny vinaigre dia masaka tsara dia avy eo nataonao salade le izy dia nasiany viande nasiany lard fumé fa tena tsara ilay izy tsy dia hoe matavy be tsy original be satria ny zavatra nanamarika anahy tao anatin'ilay izy nampiasa izy courgette dia ny courgette en pickles lasa mahokatra goatra ny somary nisy moutarde dia iny tena nanamarika anahy be mihitsy ny anisan'ny tena nohaniko tao sady tena coup de cœur-ako daholo plat anankiroa nandramako tao voalohany ilay assiette de poulet grillé miaraka amin'ny pomme frite io zany tena tsara be mihitsy za tena miondana péroze dia ny tsiron'ilay izy koa misy tsirona 4 épices dia malefaka be le hena dia tsara be dia ankoatran'izay zany hoe misy karazana ingrédient be da be hitanareo tamin'ilay fanandramana teo. D'accord. Ny anahy indray zay ihany moa ny zay ny anahy. Dia avy eo zany farananay tamin'ny dessert ilay izy dessert tao anatin'izany zany nihinana bol de fruits. Bol de fruits ohatran'ny hoe karazana salade de fruits ilay izy fa tsy ohatran'ilay salade de fruits classique anohantsika ireny. Fa ilay salade de fruits tena fruits frais daholo. Elfi les salades. Ohatran'ny hoe plutôt pogola satria matevina be ilay fruits dia misy ohatran'ny soupe, ohatran'ny soupe de fruits. Dia ilay soupe iny zany vita tamin'ny garana dia tena niakatra be mihitsy ny pepsan'ilay fruits. Tsara be ilay izy.
dia farafatsy ny kely indrindra tia aloha tiana ny tantara satria izy nanandra anazy fa zaho koa no tena tia be conseiller be nougat glacé nougat glacé le izy tsy le nougat glacé classique atsika fa tena généreux be izy le voanjo le praline ao anatiny zany tena nisy recherche tsy mamy be matetika tsika rehefa mihaino nougat glacé dia manana impression hoe mamy loatra somary glacé loatra aty tena coutume be le izy dia tsy mamy be dia nasiany coulis-na fruit teo amin'ilay izy coulis-na fruit dia le coulis-na fruit iny mitondra acidité kely ao anatin'le plat dia tsara be mihitsy tena tsara nougat glacé dia izay ny résumé any fehany conseiller be ny sakafo tsara be ny sakafo dia arak'izay ny noty sakafo satria moa zany tena tsara izy hatramin'ny farany dia omenay 9,25 sur 10 9,25 sur 10 bravo be conseiller be dia ho anareo kristiana rehetra zany azadinao mandalo amin'ny Book-Café indrindra ohatry hoe nareo groupena tanora nareo ino moa ohatry ny mila mivory kely sy ohatr'izany dia mihataka amin'ny mahazatra zany dia hitako hoe mety be le toerana zay mihitsy tena zay tenen'ny maman Sara zay any mihitsy ny vision amin'ilay izy dia zay miraso daholo misaotra anareo manaraka ny abonné anay sy ny vidéo sy ny page dia azadino manao j'aime be anay dia ny anako LinkedIn, TikTok, Facebook, YouTube, Instagram, télé. Dia inona zany sakafo tena tiany zandry indrindra aloha tenenao ny abonné antsika mahanana azy pizza dia misy zay dia tokony dia misy pozy dia misy abosy dia inona nefa tsy laman'ny abonné antsika rehetrarehetra zandry Andamane averena aloha atseny zareo tsara Andamane Andare izy moa izy dina izy Sara dia izy Tiffany averena aloha fa adina la izy papa izy dina izy Dina dia izy mama izy Saraka izy Sayang dia izy papa Dina dia izy mama hito ka Tiffany Tiffany raha izy Fadeu dia zahay Food Office zay Food Office